Tompomasokely kosa ao anatin'ny vaovao manasongadina ny fikojakojana ny endrika amam-bika ho tanterahana ny fahatelopolo ny volana novambra sy ny voalohany volana desambra izao ary ny hetsika antsoina hoe sérénissime, hetsika iray manodidina ny fikojakojana ny endrika amam-bika sy ny antsoina hoe bien-être izany. Hetsika iray karakarain'ny cabinet MBA na ny Madagascar Business Advices ny sérénissime izay ho tanterahana ao amin'ny trano fandraisam-bahiny Carlton ny fahatelopolo ny volana novambra sy ny voalohan'ny volana desambra ho avy izao. Natao an'ireo matianina sy ny daolobe ity hetsika ity izay mitondra ny lohahevitra hoe côté nature, côté glamour raha ny fanazavana izay noentiny mpikarakara. Salon Carlton amin'ny 30 novembre sy 1er décembre 2012 amin'ny sivy maraina ka hatramin'ny valora alina. Dia izy io zany organisé ny MBA, salon sur la beauté et le bien-être. Mikasika ny beauté zany mikasika ny vatantsika iray manontolo, izany hoe 5 sens ny toucher, ny volo ao anatin'izany, ny tarehy, ny vatana, tout ce qui touche les 5 sens, izany hoe maso, ny toucher, ny goût, rehetrarehetra zany. Après, il y a le bien-être. Bien-être zany c'est zavatra rehetra manome antsika bien-être, fahasambarana izy raha hoe amin'ny teny malagasy. Ça peut être hoe mety sakafo antsika io, ça peut être accessoire de mode, ça peut être toerana hipetrahantsika. Zay zany maha-beauté sy bien-être anazy. Dia large le izy, mais en même temps amin'ny taona ity zany izy comme c'est une première édition et on a le thème oui côté nature, côté glamour, donc englobé anatin'izay thème zay zany izy amin'ny taona ity. Slogan moa zany hoe l'exaltation du bien-être et du beau. Fa miova isa-taona izy selon l'édition indray ny tondrana anazy efa avy eo. Professionnel de la beauté et du bien-être moa zany mazava ho azy no premier secteur touché amin'ilay izy, mais n'empêche comme la beauté c'est pour tout le monde. Donc manasa ny passionné de la beauté aussi zany, c'est surtout les particuliers, ohatratsika rehetra na lehilahy na vehivavy, tsy mifidy safidy taona io satria ny fanamboarana vatana sy ny bien-être zany ho an'ny rehetrarehetra na zazakely na mila bien-être na ny olon-dehibe mbola jejo. Dia donc zany tsy ho an'ny rehetrarehetra mihitsy zany io salon io. Vidim-pidirana koa moa zany natao hoe accessible satria 2000 ariary 5000 ariary ny vidim-pidirana io. 2000 ariary izy zany accès dans tous les stands, 5000 ariary izy mahazo cadeau le olona tonga ao, dia mahazo remise sur un coffret, dia misy koa zany cadeau mihinana azy gratuit. Voalaza raha ny fanadihadiana izay nataon'ny mpikarakara ny hetsika fa mahasarika olona tokoa ny fikarakarana ny endrika amam-bika na ny lahy na ny vavy ary hitsikatra fa tsy mifidy taona ihany koa izany. Androany tolakandro moa dia nisy ny fionana tamin'ireo mpandray anjara amin'ny hetsika.